Galatianina toko faharoa. Ny apôstôly Paoly tany amin'ny konsily fionambe tany Jerosalema. Galatianina toko faharoa ny andininy voalohany hatramin'ny 10. Ary noho ny afaka 14 taona dia niakatra tany Jerosalema indray izaho sy Barnabasy, ary Titus dia nentiko niaraka tamiko koa. Ary niakatra araka ny fanambarana aho, ka nambarako taminy ny filazantsara izay toriako any amin'ny jentilisa, nefa nangingina ihany tamin'izay manandaza, fandrao ho miazakazaka foana aho, na efa niazakazaka foana. Kanefa na de Titus izay niaraka tamiko aza, de tsy mba noterena ho forana, na de Grika aza izy, de noho ny raha lasandoka nampidirina misokosoko, izay niditra mangingina isafin'ny fahafahatsika, izay ananatsika amin'ny Kristy Jesosy mba hanandevozany antsika. Fa tsy netiny koy ireo izahay, na dia ory iray monja aza, mba hitoerany fahamarina ny filazantsara aminareo. Fa ny amin'ny olona hatao ho manandaza, na nanaona izy, dia tsy mampaninina ahy. Andriamanitra tsy mizatavan'olona. Izaho tsy nomeny ireo manandaza ireo saina, na tamin'inona na tamin'inona. Fa hafa kosa no nataony, fa no nihitany fa notolorana ny filazantsara ho adiditra ho an'ny tsy voafora aho, tahaka ny Petera ho an'ny voafora, fa izay niasa ho an'ny Petera ha-apôstôly azy ho an'ny voafora, no niasa ho ahy koa ho an'ny jentilisa. Ary no nifantatry Jakoba sy Kefasy ary Jaona, izay natao ho andry ny fahasoavana nomena ahy, dia notolorany ny tanana-kavana ny fihavanana izaho sy Barnabasy, mba hankany ny jentilisa izahay, fa izy kosa ho any amin'ny voafora. Zao ihany no tiany, dia mba hahatsiarovanay ny malahelo, sady nahazoto ahy indrindra raha teo ny hanao izany. Nanohitra ny apôstôly Petera ny apôstôly Paoly, tsy afangaro ny lalàna sy ny fahasoavana. Galatianina toko faharoa ny andininy 12 hatramin'ny 13. Ary noho ny tonga tany Antiokia Kefasy, de nanohitra azy ny fanatrika aho, satria hita fa nanantsiny izy. Fa fony tsy mbola tonga ny sasany avy tany amin'ny Jakoba, de niara-nihinana tamin'ny jentilisa ihany izy. Fa noho ny tonga ireo, de niatakataka izy ka niala, satria natahotra ny momba ny famorana izy. Ary ny jiosy sasany koa niara-niatsara velatsihy taminy, ka Barnabasy avy aza mba voataona ny fiatsaram-belatsihiny koa. Fa rehefa hitako fa tsy nandeha mahitsy araka ny fahamarina ny filazantsara ireo, de hoy izaho tamin'ny Kefasy teo anatrehan'ny olona rehetra: raha ianao izay tena jiosy aza no manao tahaka ny fanaon'ny jentilisa, fa tsy tahaka ny fanaon'ny jiosy, nahoana ny jentilisa no terenao hanao tahaka ny fanaon'ny jiosy? Taranaky ny jiosy isika, fa tsy mba mpanota avy amin'ny jentilisa. Nefa noho ny fantatsika fa tsy hamarinina amin'ny asan'ny lalàna ny olona, fa amin'ny finoana an' Jesosy Kristy, dia nino any Kristy Jesosy koa sika mba ho hamarinina amin'ny finoana ny Kristy, fa tsy amin'ny asan'ny lalàna, satria tsy misy nofo ho hamarinina amin'ny asan'ny lalàna. Fa raha mitady ho hamarinina ao amin'ny Kristy sika, nefa ny tenatsika no hita fa mpanota, moa mpanompo ny ota va Kristy? Sanatria izany. Fa raha ny zavatra efa noravako no atsangako indray, dia mampiseho ny tenako fa diso aho. Fa raha izaho, dia tamin'ny lalàna no nahafatesako ny amin'ny lalàna, mba ho velona ho an'Andriamanitra aho. Voahombo miaraka amin'ny Kristy amin'ny azo fijaliana aho, ary tsy izaho intsony no velona, fa Kristy no velona ato anatiko. Fa izay ivelomako ankehitriny eo amin'ny nofo, dia ivelomako amin'ny finoana ny zanak'Andriamanitra, izay efa tiahy ka nanolotra ny tenany hamonjy ahy. Tsy mahafoana ny fahasoavan'Andriamanitra aho, fa raha avy amin'ny lalàna ny fahamarinana, de maty foana Kristy.